Malona izay fiparitahan'ny henakisoa alatra sy voapozina eny an-tsena izay moa dia nanontaniana teo anivon'ny ministerin'ny fiompiana ary nanambara moa ramatoa Ianta Randriamandrato fa efa misy ny fanadihadiana mahakasika an'izay amin'izao fotoana izao. Ny antson'ny mpanjifa ihany koa ny tenany mba hijery ny fitomboky ny hena eny an-tsena eny ary ihany koa angataka ny karne manambara ny fizahana ny hena eny anivon'ny mpivarokena samihafa eny. Izay no mahakasika an'iny fa somary nampanano sarotra ny fitatiavana solika ny lasantsy teny anivon'ireny toby fitsinjarana azy ireny ny farapara ny herinandro teo tsy ny lasantsy akory ny tsy misy fa misy fahasimbany ny milina na ihany koa ny pompy izay mitroka ny lasantsy hiakatra afaka hozarana amin'ny mpanjifa. Misy ny lasantsy eny amin'ny toby fivarotana solika samihafa eto an-drenivohitra fa tsy mamoaka lasantsy ny pompy. Saika rehefa mafana ny andro no mitranga izay olana izay. Nanomboka ny sabotsy teo no nitranga izany raha ny fanamariana izay noentin'ny filohan'ny GPGLSS na ny fivondronan'ireo mpitantana toby fivarotana solika. Misy tsy fandehanan'ny pompy mihitsy rehefa miteny hoe pompy tena le pompy mivarotra mihitsy zany tsy mamoaka ny produit fa matimaty le tsy miakatra mihitsy zany le lasantsy. Izy io zany efa 3 andro lasa na 4 andro lasa tao nefa niseho izy io fa nanomboka tamin'ny sabotsy zany no tena hita maro ny station na tratran'izay dia tonga moa mpanamboatra azy matetika dia verimaina fotsiny fa na izy vitany eo dia rehefa mandeha izy dia simba le pompy dia tsy miakatra. Magaga izy ary mampandainga satria ianareo da mandalo zao mandalo eto amiko eto zao dia mijerytsika fa mandeha indray le izy zao ohatrany hoe misy mamorona avy eo afa tena niaina ny station maromaro tena iasa na inona na tonga l'izy na inona izay ny mariako hoe ny lasantsy dia misy fa tsy hoe rupture ana stock io fa lasantsy tena misy ao anaty kio fa tsy mety miakatra tsy mety mandeha mipompy andefasana azy ary tsisy afa-tsy ny lasantsy ihany nefa fa ny gasoil la mandeha tsara tsisy problème zany ny zavatra niseho dia inao izy ianao ny ala olana zareo technicien ny direction technique an'ireo compagnie anakefatra angamba no afaka mamaha an'izay manome an'izay hoe ny ala olana amin'io fa raha ny tenanay io tsy technicienne amin'io an'io ny station ary tsy mikitikidika amin'ny pompy mihitsy ny station dia donc tsy anjaranay zany mamoaka n'le vahaolana fa anjara an'ireo compagnie pétrolière zay mariako kosa fa efa misy fivoriana ataon'ny zareo zany nanomboka androany maraina ny teny hoe efa vita na tsy vita aloha tsy fantatra fa efa nisy fivoriana satria efa sezita amin'ny problème reo izy rehetrarehetra. Eto koa dia manamarika tsy hoe ny compagnie anankiray ihany hoe Galana ihany na Total ihany na Shell ihany na Sovenany fa ny compagnie anakefatra dia samy nahazo an'io problème io daholo ary manararoatra ihany keo moa mba miteny an'izay satria maro ny olona miteny hoe ratsy ny solika amin'ny compagnie iray ratsy ny solika variny tsara tsy mariny zany satria ny solika rehetrarehetra na gasoil na lasantsy na pétrole io dia dépôt anankiray ny voan'ireo. Misy fiantraikany arabolo eo amin'ny toby fivarotana solika moa ny olana eo amin'ny pompy toy izao satria dia misy ny vola matory. Ny makaganie zao dia le produit commandiny zany ny sasa moa efa commande tamin'ny lakamisy livré nefa tsy lafo dia nefa koa ny commande tamin'ny lakamisy ataoko taorina zay koa nisy commande ny sabotsy na nisy commande ny latsinainy zany hoe le entana tonga nefa tsy afaka mivarotra zay amin'le tsy miakatra le pompy tsy lany zany le entana zay zany anisan'ny tena fatiantoka angezabe satria zay miaraka amin'ny compagnie ny akabiazanay rehetrarehetra tsy mahazo an'izany troso zany fa tonga dia disinday ny entana apetraka ny seka dia livré ny entana rapitso seka eo miara-mandeha amin'iny efa misy risque financier be zany ho anay satria vola matory eo fotsiny le izy. Samy manana ny heviny moa ireo mpanjifa mikasika izao tranga izao. Misy ny milaza fa ireo fitaovana ampiasain'ireo station mihitsy no efa mila soloina ary misy ihany koa no milaza fa ny kalitaon'ny solika afaratsika mihitsy no efa ratsy hatrany am-potiny ka miteraka ny olana toy izao.